Araba-toko-lafinaritra tobokovavy akafaliana no iarabana amintsika amin'ity takarivan'ny akatoky ny fetin'ny Noely ity dia manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra MATV ny akon'ny fifidianana sy ny fanehoan-kevitra manodidina izay na dia akatoky ny andro fety ary sika amin'izao fotoana izao mitarika fanehoan-kevitra samihafa ihany izay akon'ny fifidianana izay isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny vidin'entana eny an-tsena eny indrindra fa ny vidin'ny akoho amam-borona amin'izao fety izao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany miantso amin'ny fitoniana indrindra ho an'ny vahoaka malagasy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Jean-Maire Birzika amin'izao fankalazana ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny farany taona izao raha ny fanazavana izany entiny moa dia tsy misy ahita fahasambarana na ihany koa hita tombotsoa ao anatin'ny fikorotanana arahantsika toy izao manaraka izao izay fanehoan-keviny izay. Eo am-piandrasana ny voka-pifidianana ofisialy anefa dia tiako mbola mamerina hatrany ny antsoavo amin'ireo kandida sy ireo mpiomba azy avy ny tenako mba ho tony hatrany ka hiandry ny voka-pifidianana ao anatin'ny filaminana sy ny fahendrena izay nasehontsika hatreto. Zony ny mpifidy, zony ny kandida sy ny mpomba azy ireo ny miaro ny voka-pifidianana sy ny milaza ny zava-misy amin'ny alalan'ny fitarainana. Koa raha toaka misy ayahy na fahitana tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fizotran'ny fifidianana dia aoka anatona ny tompona andraikitra ao amin'ny rafitra voatokana amin'izany ka ametraka ny fitoriana araky ny lalàna velona eto amintsika. Izay no mahafirenena tan-dalànan'i Madagasikara. Izay koa no anaporofoantsika ny fisian'ny fanjakana tsara tantana eto amintsika. Eto am-pamaranana dia mirary fetin'ny krismasy sambatra feno fifaliana ho an'ny isa-tokantrano aho sady efa mirary raha teo koa ny fahatratrarana ny taom-baovao 2024 ho an'ny rehetra.